Iza marina moa Andriamatoa François Rakotoza filova vaon'ny CES atao anatin'ity fanadihadiana ity no hamantarantsika ny mombamomba azy. Rakotoza François dia anisan'ireo enina menadala any tamin'ny fifidianana solotena mpitsara ao anatin'ny CES izay nataony fa 7 aogositra lasa teo. Mpitsara ambony premier grade ny tenany ary efa tao anatin'ny sehatry ny fitsarana tao anatin'ny 13 taona. Nanaraka fianarana tamin'ny sapapampianarana lalàna teny anivon'ny université ary nivoaka ny anjerimanontolo ny taona 1970. Ny lohan'ny mpitsara azy dia efa niasa tamin'ny sehatra maro teny amin'ny université, avy eo lehibe any Sampandrara ary efa mpampianatra tao amin'ny Enam Mandroibe Andriamatoa Rakotoza François. Ny taona 1770 niditra mpitsara ny filohan'ny CES vaovao. Ary tao anatin'ny 13 taona nisany teo anivon'ny fitsarana dia efa nandalo ambaratonga nandraikitra maro ny tenany. Efa juge d'instruction tao amin'ny fitsarana tao Betroka sy tao Fianaratsoa ny mpitsara Rakotoza François. Efa filoha-hevitry ny fitsarana tany Antsiranana, procureur de la République tao Antsiranana sy tao Ambatondrazaka. Efa mpanolotsaina teo anivon'ny fitsarana ambony tao Mahajanga. Magistrat inspecteur teo anivon'ny ministère ny fitsarana ny mpitsara Rakotoza François izay filohan'ny CES vaovao.